Amin'ny ankapobeny ny fomba fahazahoana fanomezana ny zoam-pirenena malagasy dia voalaza ny andinin'ny fahasivy sy manaraka amin'ilay dididy folana tamin'ny 60064 du 22 juillet 1960 teo. Dia raha fehezina fomba fahazahoana ny zoam-pirenena dia misy karazany vitsivitsy amin'ny alalan'ireo ray na reny miteraka, izay le hoe ius sanguinis, ary ny article 9 hatramin'ny 14 amin'ilay dididy volana voalaza teo no mifehy azy. Ny azahoana ny zoam-pirenena malagasy koa dia mety amin'ny alalan'ny fananganana na hoe adoption. Ny andinin'ny fahaenina amby folo no mamaritra an'izay, fa mety mahazo koa ny zoam-pirenena malagasy ny olona teratany vahiny ohatra manambady malagasy amin'ny alalan'ny fanambadiana. Ny andinin'ny faharoa amby roapolo no mametra an'izay, fa etsy andanin'izay koa dia misy ilay natsointsika teo hoe naturalisation. Ny andinin'ny fahafito amby roapolo, valo amby roapolo ary sivy amby roapolo no miresaka an'izany dia ireo teratany vahiny izay mahafeno ny fepetra no afaka misitraka an'izay zoam-pirenena malagasy izay. Hiditra indray kosa tsika izany satria voalazantsika teo moa izany hoe io dididy volana lahana fa 60064 tamin'ny faharoa amby roapolo volana jolay 1960 izay efa nasia mpanovana sy nasia mpamenoana io dia miresaka indrindrandrindra koa ny perte na déchéance, izany hoe fanalana na fahaverezan'ilay zoam-pirenena. Dia marina tokoa fa misy resaka be manodidina ilay hoe fahaverezana zoam-pirenena malagasy. Marina fa misy ny andinin'ny faharoa amby efapolo amin'izany dididy volana izany izay milaza hoe very ny zoam-pirenena malagasy ho an'ny teratany malagasy ampitaona nahazo an-tsitrapo zoam-pirenena vahiny. Tsy mandeha irery izany ny andinin'ny faharoa amby efapolo iny, fa tokony tsy maintsy vakiana miaraka amin'ny andinin'ny telo amby efapolo, dimy amby efapolo ary dimy amby dimampolo ao anatin'ilay dididy volana nasia-panovana voalaza teo. Raha fehezina ny voalaza ao anatin'izany dia hoe ny fahaverezan'ny zoam-pirenena malagasy dia misy fepetra arahana. Fepetra voalohany dia tsy maintsy misy fangatahana miainga avy amin'ilay olona voakasika izay hoe fahazahoana zoam-pirenena vahiny izay. Manao fangatahana izy aloha, avy eo io dia mandalo fankatoavana eo anivon'ny gouvernemanta. Rehefa mahazo fankatoavana indray izay vao hoe misy ny fivoahany didim-panjakana mankatoa ny fangatahana, ary izany rehetra izany dia mila avoaka amin'ny gazety-mpanjakana ny Repoblika ny Madagasikara. Izay indray ny voalaza ny andinin'ny dimy amby dimampolo. Mila fahazahoan-dalana avy amin'ny gouvernemanta ilay izy. Ny firenena rehetra rehetra samy manana ny lalàna ny mifehy azy mahakasika ny hoe zoam-pirenena. Fa raha ny hoentintsika eto Madagasikara izany manokana ny azo tsoahana amin'izay andininy hoe roa amby efapolo, telo amby efapolo, dimy amby efapolo sy ny dimy amby dimampolo izay dia hoe ny fahazahoanao ny zoam-pirenena vahiny dia tsy manala, tsy mitondra fahaverezana systématique, tsy hoe perte de plein droit iny akory izany avy hatrany, fa subordonné, izay le terme juridique malaza azy hoe subordonné kosa amin'ilay fepetra voatsidiko teo le hoe mahazo an'izay alalana izay eo anivon'ny gouvernemanta ny mpanao fangatahana. Dia misy ny décret fankatoavana an'izay fanalana ny zoam-pirenena izay ary avy eo io dia mbola mivoaka ao anatin'ny gazety-mpanjakana. Tsara ho marihana fa ity code de la nationalité malagasy ity arany amin'ny ankapobeny tsy izay hoe fahaverezan'ny izay zoam-pirenena izay ihany, fa na ny resaka le hoe naturalisation, ilay voalazantsika teo hoe teratany vahiny mangataka zoam-pirenena, ny réintégration, fiverenana izaka ny zoam-pirenena. Fa izany rehetra izany dia mila an'izay koa hoe mitovy amin'ilay teo ihany koa hoe ilana ny fankatoavana amin'ny alalan'ny didim-panjakana ihany koa. Misy koa araka ny voalazantsika teo hoe voafehan'ito dididy volana lahana fa 60064 tamin'ny 22 juillet 1960 ito inona moa izay na efa very zo aza le olona, na io izany araka ny fangatahany an-tsitrapo na hoe nalana mihitsy
dia mbola meniny lalàna fahafahana indray izy a hiverina angataka an'izay zom-pirenena zay fa nefa misy fipitsopitsony arahana izay indray zany a dia voalaza ny andininy fa 4telopolo amin'ilay didy ijivolana efa narahantsika teo. Ny olona rehefa mamaky lalàna zany a raha amin'ity lalàna ity zany a dia misy andininy maromaro mameny fahaverezana na ny fanalana n'ilay hoe zom-pirenena fa tsy mandeha rery mihitsy io article 42 io. Zay zany ny tsara tanterina hoe tsy mandeha rery ilay article 42 fa subordonné, zay malaza azy hoe tsy maintsy misy an'ilay fagatahana aloha, tsy maintsy ilay olona voakasika le izy mihitsy no magataka hoe za dia te hiala, ary tsy maintsy a misy an'ilay hoe fankatoavan'ny gouvernementa, misy ny décret mivoaka, misy ny publication any amin'ny journal officiel. Zay nefa tsy voalaza tao amin'ilay andininy faharoa amby efapolo fa kosa tena hoe eo ambany kely eo a no nisy an'ilay andininy voalazantsika manaraka teo hoe nisy ny andininy fa 3 amby efapolo, ny 5 amby efapolo a, ny 5 amby dimampolo a ao anatin'ilay didy ijivolana zay nasimpanivana tanatin'ilay lalàna 2016-038 a. Ary raha tena hoe vakina amin'ny ampitsipiriany koa ity lalàna fe ny zom-pirenena malagasy ity a dia tsy misy mandrara ny teratany malagasy mihitsy hanana zom-pirenena hafa akoatra ny hoe zom-pirenena malagasy. Tsy voarara zany atao anatin'ity lalàna ty hoe ny teratany malagasy dia tsy mahazo manana zom-pirenena akoatra ny zom-pirenena maha-malagasy azy. Io zany heverina fa nitondra fanazavana sy fitoniana ao antsika mpanaraka angamba ny nitondrana an'izay fanazavana fohifohy zay a avy aty amin'ny ministeran'ny fitsarana.